ry Daniel Mpitandrina ny fiangonana Rify France no faly indray miarabanao zay miaino sy manaraka zao fandarana izao afaka niova ny fiainanao satria sitrapon'Andriamanitra ny tsy mbadika ny tantaram-piainanao ho amin'ny tsara lavitra ary ny tondra ny fiainanao amin'ny voninahitra mankamy ny voninahitra dia izany indrindra no anton'izao fandarana izao izarana aminao indray teny velona sy mahery mamonjy sy manafaka manasitrana sy manao fahagaragana teny hoe toko anao anio dia ao amin'ny Matthieu toko 10 ka ny 9:10 dia zao no voasoratra hoe ny fiainanao dia tahaka ny tanàna zay miorina eo an-tampon-tendrombohitra zay tsy azo afenina zany hoe ny zavak'endren'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao rehefa natolotra ho an' Jesosy Kristy ny fiainanao ary nekenao Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana dia ny anandratra ny fiainanao avo dia avo izany no kinendriny satria izany no fijeriny sy filazany mikasika ny amin'ny fiainanao hoe toy ny tanàna zay miorina ho an-tampon-tendrombohitra ianao tsy mahagaga izany satria araka ny voasoratra amin'ny Romanina toko 9 ka ny 9:13 sy ny 9:12 dia hoy izy hoe raha Andriamanitra ny momba anao iza no atohitra anao zay tsy niaro ny zanany lahatokana fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy tsy omeny antsika miaraka amin'ny mamaimpona-kova ny zavatra rehetra zay tsy niaro ny zanany lahatokana fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy tsy omeny antsika miaraka amin'ny Jesosy mamaimpona-kova ny fandresena tsy omeny antsika miaraka amin'ny mamaimpona-kova ny fanasitranana tsy omeny antsika miaraka amin'ny mamaimpona-kova ny fahombiazana tsy omeny antsika miaraka amin'ny mamaimpona-kova ny fanambinana mampanantena Andriamanitra fa momba antsika omba antsika mitantana antsika izy araka ny teniny any amin'ny Isaia hoe aza merikerika foana ary aza matahotra fa izany Jehovah Andriamanitra ao zay mitantana anao mitanakavana amin'ny fahamarinanao mombanao ao tsy mandaona mahafoy anao ao izany nambarany ihany koa rehefa niantso an'i Josoa izy ary naniraka an'i Josoa anatanteraka ny baiko zay napetrany tamin'i Josoa dia hoy izy hoe momba anao izany no teny tonga ho anao androany momba anao Andriamanitra iza no atohitra anao zay tsy niaro ny zanany lahatokana fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy tsy omeny antsika miaraka amin'ny mamaimpona-kova ny zavatra rehetra toy ny tanàna miorina eo tampon-tendrombohitra ny fijerin'Andriamanitra ny fiainanao mikendry Andriamanitra ny sandraka ny fiainanao amin'ny avo dia avo inosy raiso izany tenin'Andriamanitra izany niady sy ny olana nalovanao ankehitriny fantatr'Andriamanitra tsara ary dia hoy izy ao amin'ny fitomanina toko 10:7 hoe fa tsy sitrako ny ampaholona ampalahelo ny fiainany zanak'olombelona fa amonjy sy anafaka izany filazan'Andriamanitra mikasika ny amin'ny fiainantsika amonjy sy anafaka antsika izy ka dia mirary ianao ahery atoky an'Andriamanitra hijoro hifikitra amin'Andriamanitra satria ny fijeriny sy ny fieviny mikasika ny amin'ny fiainanao dia fiainana misandratra amin'ny avo dia avo satria izy no mombanao izy no miaraka aminao izy no mitantana anao izy no miady ho anao izy no mampandresy anao izy no manambina sy mitary ary manisy mpanisy ho anao ka dia mirary ianao ahery sy hijoro toky an'Andriamanitra raiso anao ny tenin'Andriamanitra ankehitriny ary avereno enona ity tenin'Andriamanitra ity tahin'Andriamanitra indrindra to